extermination. Zay ny mot mahalaza azy kokoa. Zany hoe ty fitondrana HVM ty zany efa manakaikikaiky koa mihoatra ary ny zavatra nataony Hitler tamin'izany fotoana zany. Tena handripaka an'le vahoaka malagasy. Extermination. Azafady, zahay tsy maintsy handroso, tsy tafavoaky zay. Ho fahalalay isan'andro avao matsika. Ohabolana 23-18 manao zao hoe raha mbola misy ho azan'ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana. Tsy mena mivadika ohatry ny andro ririny ny Tinoka Roberto. Raha araky ny video hitantsika voalohany teo mantsy dia nanohitra mafy ny tetikasa fitrandrahana fasy mainty ity solombavam-bahoakany Madagasikara ity tamin'ny fotoana nitondran'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina izay avy amin'ny antoko Hery vaovao an'i Madagasikara na ny HVM tany amin'ny taona 2024 tany. Amin'izao taona 2024 izao anefa dia nazava ny tenin'ny Tinoka Roberto fa hoe tsy maintsy handroso amin'ny fanatanterahana ny tetikasa fitrandrahana fasy mainty izao fitondrana izao ary manohana tanteraka an'izany ny tenany raha enoina ny lahateniny. Ndao indray ara ho resadresantsika ato anatin'ity video ity ny mombamomba an'izany. Omaly fa 7 ny volana Martsa 2024 nandritra ny fandalovan'ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara sady filoha lefitry ny anteny miera-pirenena misahana ny faritany Toliara. Anisan'ireo tena mpilelaka ny filoha Andry Rajoelina indrindra dia tsy izany fa i Tinoka Roberto dia nitondra fanazavana izy mahakasika an'io fitrandrahana fasy mainty ao Toliara io. Ny fitrandrahana renakibon'ny tany no anisan'ny mampandroso an'ireo firenena matanjaka rehetra ireo izy. Firenena toa ny Dubai, Afrique du Sud, Russie sy ny sisa sy ny sisa. Araky ny nambarany dia faly ny vahoakan'ny Toliara no itetikasa io ka vonona amin'ny fampandrosoana amin'ny faritra atsimo andrefana izy ireo mba hisiany ho avy mamiratra ho an'ny tanora. Nakatoko sy andininy tao amin'ny baiboly mihitsy moa izy nentiny nandresena lahatra an'ireo mpanaradia azy ireo. Faly ny vahoakan'ny Toliara maro anisa amin'ny fivoahany tetikasa bevata manaho io amin'ny tanàna eto eto satria ty antony zahay mahare avao mbaombao misy Dubai misy tanà hafa iaby mandroso Afrique du Sud mana ty harena ankibony taniny, Rusianina matanjaka io mana ty gazy, Dubai zao mana ty pétrole isan-karazany. Io extraction minière iaby nampandroso firenena iaby reo. Ka manino Toliara sandrafafara lahy isan'andro toy tsy mihina zahay Toliara to lahatsy indraiky isan'andro avao. Mbola misy projet bevata manahaka an'io koa katavingotse katavangotse anjiakany ty atoly. Azafady zahay tsy maintsy handroso tsy tafavoaky zay ho fahalalay isan'andro avao matsika. Ohabolana 23-18 manao zao hoe raha mbola misy ho azan'ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana. Tsy maintsy handroso Toliara toy. Toliaranao Toliaratsika. Atao voampahindrena kila raha atao iabiaby. Malaza hoe mafampana Toliara ao. Aia mafampana eto zao. Mazava tsara ny voalazany teo fa tsy maintsy handroso zany izy ireo amin'ny tetikasa lehibe fitrandrahana fasy mainty io. Fa toa somary mampametra-panontaniana ihany nefa iny lahateny nataony iny satria tamin'ny taona 2024 dia nanohitra tanteraka n'io tetikasa io izy sy ireo mpiara-milelaka aminy. Niparitaka eraky ny tambazotra tserasera sosialy ihany ny horonan-tsary maneho ny fanazavan'ireo antony rehetra tsy mampety an'io tetikasa indraindray tanteraka ankehitriny io. Anisan'ny nolazainy tamin'izany fa extermination zany hoe fandripahana an'ireo mponina any amin'ny faritra atsimo ny fanaovana an'io tetikasa io toy ny Mikea. Ho ripaka daholo ny zava-manan'aina rehetra ao anatin'io faritra atsimo io raha araky ny fanazavany. Manomboka aty amin'ny Toliara Sainte iny hatrany Amorombe any, Toliara 2 iny hatrany Amorombe any dia misy alana Mikea ao. Tsy gidro avao ny anatin'ny alana Mikea io. Misy ny atao hoe peuple Mikea. Io zany dia harodanao miaraka ambeo tompoky lahy sy tompoky vavy.
extermination. Zay ny mot mahalaza azy kokoa. Zany hoe ny culture atsika rehetrarehetra ao anatin'ilay toerana zany, na fasana io, na toerana fady io, na zavatra faune and flore mikasika ny plante endémique sy ny hazo rehetrarehetra. Misy hazo atao hoe mangarahara zay any. Hazo mangarahara io no fanaovanay auxiliara vatapaty. An'le hazo rehetrarehetra tsy misy tsony zany am'izao tsika miteny zao anatin'ilay 3000 hectares. Tsy vitan'izany fotsiny anefa fa nampitahiny tamin'ny Hitler mihitsy ny fitondrana HVM tamin'izany. Mbola mihoatra noho ny zava-bitan'ny Hitler mihitsy io ity Noka Roberto ny fitondrana ny tariny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Andripaka ny vahoaka malagasy mihitsy mifandraisana n'io tetikasa base Toliary io. Naverimberiny foana moa ny teny hoe extermination. Mipetraka zany ny fanontaniana amin'izao hoe lasa mitovy amin'ny Hitler ihany koa ve zany ty fitondrana ankehitriny ty? Zany hoe ty fitondrana HVM ty zany efa manakaikikaiky koa mihoatra ny zavatra nataon'ny Hitler tamin'izany fotoana zany. Tena handripaka an'le vahoaka malagasy. Extermination. Raha enona ny zavatra voalazan'ireo olona manohitra an'io base Toliary io amin'izao fotoana izao dia mbola tsy miova amin'ny fanazavana ny antony tsy mampety an'io tetikasa io. Mitovy amin'ireo fanazavana nentina teo aloha ihany zany. Tsy hitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny Madagasikara mihitsy ny fanatanterahana an'io tetikasa io fa loza mitatao azy zany. Anisany efa nilazan'izany ny filoha teo aloha Amiraly Didier Ratsiraka. Ny lehibe ny mpanohitra sy tendraindray solonyaikany koa dia tsy mitsahatra ny mampahafantatra ny vahoakan'ireo voka-dratsin'ireo. Eo ihany koa i Afakandro Christian solombavam-bahoakan'i Madagasikara, ny kolonely Fanampera izay nisamborina amin'izao fotoana izao, sy ireo olona marobe tsy voatanisa tia tanindrazana sy te hiaro ny tanindrazany. Eny, fa na ny mpisolelaka ny fitondrana aza dia mahafantatra tsara hoe maro ny voka-dratsin'io tetikasa fitrandrahana fasy mainty io raha enona tsara ny voalazany tamin'ny taona 2024. Enina ambin'ny folo taona zay nanao etude d'impact environnemental. Ny problème mipetraka dia izao alain'ny olona le fasika alainy zareo dia raisiny le ilmenita miverina concentré fa tsy miparivaka ohatran'ny taloha ny monazite zay radioactif, misy radioactivité ao, mety misy uranium 238 ao. Zany zavatra zany hitondra leucémie, hitondra cancer ho an'ny fort dauphin ary mety hitondra an'izany amin'ny Tuléar raha tsy mitandrina. Misy loza mitatao anjaran'ny olona mahiratra, mahatsiaro tena, tia tanindrazana, milaza hoe tandremo fa misy an'izao, tandremo fa misy an'izao. Zay le izy. Tsy hiteraka tombotsoa no ny fantiantoka ny fanokafana n'io bazy io. Tsy misy olona tsy tia an'izany fampandrosoana zany tompoko lasiko vavy. Fa fampandrosoana atao anatin'ny fahamarinana, fampandrosoana atao anatin'ny fanajana ny mahaolona, ny fanajana ny culture atsika malagasy zay tsy tovidantsika amin'ny hafa. Fa inona ty zava-doza mahazo atsika ty? Exploitation minière no atao anatin'ireny ao. Fatatsika fa zany exploitation minière zany dia mandeha ny produit chimique ao anatiny ao. Mandeha ny radioactivité anatiny ao. Aiza le vahoaka malagasy ry tompoko? Ampy zay. Tsy fitahana tsony tsika. Entsika tsara angamba ny zavatra voalazan'ny Noka Roberto teo, kanefa niova tanteraka ny zavatra resahana ankehitriny. Asa hoe inona no mety ho tombotsoany amin'izao fiovan-kevitra izao? Tena fitiavana hampandroso an'i Madagasikara sy ny vahoakany Toliara tokoa ve? Sa ny fampandrosoana ny tombotsoa manokana? Toa lasa nanjavona daholo mantsy ireo voka-dratsin'io tetikasa io rehefa ny fitondrana ankehitriny no nandray an-tanana azy. Ndao anie averintsika enona ny zavatra nolazain'ny Noka Roberto makasika an'izany teo hoe eno tsara fa toa lasa zavatra tsara indray le izy, lasa tetikasa fampandrosoana indray le izy. Zahay mahare avao mbaombao. Misy Dubai misy tana hafa iaby mandroso Afrique du Sud mana ty harena ankibony taniny, Rusianina matanjaka io mana ty gazy, Dubai zao mana ty pétrole, isan-karazana. Io extraction minière iaby nampandroso firenena iaby reo.
ka manino toliara sandrafafara isanandro toy tsy mihina zahay toliara to laha indraiky isanandro avao. Anisan'ny niaraka tamin'ny solombavambahoaka Tinoka Roberto tany Toliara ihany koa ny ministra ny fitsinjaram-pahefana sy fanajariana ny tany Nainandriatsy Toainy niresaka mahakasika an'ity tetikasa fitrandrahana fasy mainty any amin'ny faritra Atsimo ity. Tombony ho an'ny faritra Atsimo andrefana ny fananana tetikasa fitrandrahana lehibe tahaka ny basy Toliara hoy izy. Tsy ireo mitabataba manohitra ireo no maro anisa hoy izy, fa ireo matoky fa tsara ho an'ny faritra ny tetikasa. Zany hoe vitsy anisa zany mpanohitra. Noho izany dia netany ireo olona manohana ny tetikasa io tsy anginan'izy ireo tsony, indrindra fa ireo olona marobe izay sitraka azy. Anankitelo ny tetikasa lehibe raha ny arena mpibontany Port Dauphin, Tomasina sy Moramanga, ety zao tena manana tombo. Ka ny aina angatahako dia zao. Amona andritra ny efataona ny tananao tanareo. Ary ho hitanareo ho painin'olona isanandro nareo maraina sy hariva. Izay fandeha amin'ny fiainana. Fa tsy olona mitabataba io no maro anisa. Ka zay olona tena manaiky, matoky fa hoe tsara ho amin'ny faky no tetikasa io, aleo hiteny. Mitenenina maire manapika an'io. Mitenenina député moa miteny, vice-président izy. Fa manina mangina ny olona izay isitraka le tetikasa sy le orinasa. Rehefa tsy tianareo izy aleo to aminay. Fa za moa mpizaha eto dia tsy. Raha araky ny lahateny nataon'ny ministra Nainandriatsy Toaina ihany koa dia adiditsika rehetra ny miteny rehefa misy zavatra mety ary rehefa tsy mety ihany koa dia mila tenenina. Misy vokatra hoy izy ny asan'ny fitondram-panjakana. Nitondra fisaorana manokana ho an'ny filoha Andry Rajoelina ihany koa izy amin'io tetikasa io ary nampitainy tamin'ireo olona niresahany fa tsy te handisy fanantenana ny filoha izy sy ireo mpiaradia aminy manoloana n'io tetikasa io ihany. Adidinareo tsika rehetra no miteny rehefa mety dia zavatra mety. Rehefa tsy mety dia tenenao zany zavatra tsy mety. Tsika me rehefa mifampiresaka teto raha dia fery tsika mifampiresaka teto tamin'ny taona lasa. Zao tsy mety aboary zao tsy mety nenonina. Ary hita zao fa misy vokatra miasan'ny fitondram-panjakana. Ahirisora amin'ny présidence satria io tetikasa io rahany manokana. Hainareo ihany amin'ity faritra ity, ohatran'ny Anosy, Androy, Atsimo andrefana, tena manana fijerevana manokana mihitsy izy mikasika an'ireo faritra. Ka sao dia diso fanantenana izy, gouvernement tany izy, anao. Ary tena hita fa misy fiara-mientana gouvernement ka mikasika ao faritra anankitelo indrindra amin'ny toerana. Raha zany no lazain'ny ministra Nainandriatsy Toaina dia tsy mazava zany ny antony nisamborana ny kolonely Fanapera izay milaza ny zavatra tsy mety ataon'ity fitondrana ity manoloana n'io tetikasa fitrandrahana fasy mainty ao Toliara io. Nampametra-panontaniana ny Afakandro Kristian mihitsy ny fisamborana ny kolonely Fanapera moa satria tsy mazava hoe iza no afaka miteny ny zavatra tsy mety amin'izao fotoana izao. Tsy azo atao tsony ve ny mijoro amin'izao? Maninona ny terena tsy maintsy atao io tetikasa io? Raha ny analizy tsotsotra nataon'ny Afakandro Kristian manokana dia mazava be fa misy tombontsoa manokana ny fanekena n'io tetikasa fitrandrahana fasy mainty teren'ny fitondrana tsy maintsy atao io. Tsy azo atao ve no mijoro? Tsy azo atao ve no mitaky ny marina manoloana ny raharam-pirenena? Tsy misy intsony ny mangarahara. Ny fitondrana miezaka manao communication zay mandeha ila satria tsy misy olona manaraka, olombitsy no manaraka dia terena izy. Ny vola ny intereny manokana no mahamay azy fa tsy intereny firenena mihitsy. Raha 480 no asa foroniny ao, firy ny olona tokony ho ampina amin'ny fambolena avy tany faritra Atsimo iny fa aleovantena ara-tsakafo. Tereko masaka izy io, terena tao izy io dia tsy maintsy miroso amin'ny fisamborana ny fanjakana mijoro amin'izao. Zay no mampametra-panontaniana eto fa maninona no terena ary zay olona mitsanga sy mijoro mitaky
ny mangarahara amin'izy io a dia samborina ao avokoa dia zao ny zavatra misy a fanamborana n'io ray aman-dreny io a zay ray aman-dreny ary ataoko hoe ikôny mihitsiny a amin'ny province ny Toliara indrindra ny faritany ny firenenantsika ray manontolo. Araka ny hita teo dia mody fanina ve sa manao ririndasa tsy tsaroana ny solombavam-bahoaka ny Toliara Tinuka Roberto? Toa fantany tsara ny zava-mitranga raha mitoy ny fitrandrahana ny fasimainty ao anatin'ny faritra atsimo kanefa ankehitriny toa niova tanteraka ny heviny. Anjarantsika tsirairay angamba no mieritreritra sy mamaly an'izay fanontanian'izay fa izay indray no mamarana ny video antsika androany. Misaotra antsika rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany, aza adino misabone sy manao j'aime amin'ny video dia amin'ny manaraka indray.